Vaovao hafa kosa indray tsy afaka hiandro ny tsy fahasalaman'ny Prime Ministre Andriamatoa Jean Ravelonarivo ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Maro ireo tokony hatsaraina, isany amin'izany ohatra ny fampiakarana ny teti-bola ho an'ny ministera-panjakana miadidin'ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ary ny foto-drafitrasa, eo ihany koa ny fanajariana ny tany. Mitsabo tena ny La Frantsa nanomboka ny 14 Novambra teo ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Jean Ravelonarivo. Mitohy ny asan'ny gouvernement tanaty eto toerana azy amin'ny Prime Ministre hoy Andriamatoa Rivo Rakotovipao, nisy mpanjakana ny sady mpisolo-toerana amin'ny Prime Ministre. Firenena moa tsy maintsy misy miasa eto, fombo zany na any amin'ny privé zany na any amin'ny fanjakana zany raha tsy eo ny tompo-toerana dia misy madimpi-toerana fa tsy hoe tsika no mamorona zany eran'izao tontolo izao. Fa izy moa nisy filoham-pirenena rery tsy azo anaovana interim. Fa na ministre lasa mission, premier ministre lasa tsy eo na lasa mission na misy tsy mitran'olombelona rehetra misy tsy fitezana kely lafa fahasalamana dia ataony interim. Tsy zavatra ataoko hoe extravagant zany fa misy moa tsy zavatra hosoratana angamba dia zany no andaniana lava isan'andro fa manao ny azy tsika eritreretinay zany io raha tsisy interim dia miandry eto zany tsika zany ve dia mafiasa tsy mety zany. Taratry ny politika eto fahefanam-panatanteraka ny teti-bola-mpanjakana hoy Atrano Rivo Rakotovao. Noho ny fitondram-panjakana mamelanja ny fisinjaram-pahefanantena izy no antony nampitomboana ho 200 miliara ariary ny teti-bola natokana ho amin'ny ministera-panjakana miadidin'ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena, foto-drafitrasa ary ny fanajariana ny tany amin'ny teti-bola-mpanjakana 2024 hoy Atrano ny fanazavana ity ministra ity. Inona ity tsika? Tsy ampanosorana zany ny faritra. Raha ny ao amiko dia anaovana arabe, amena rano, amena sekoly, amena foto-drafitrasa fototra. Ny era Madagasikara nanomezana ny vola fa tsy ho an'ny antoko akory satria décentralisation sy fampandrosoana mirindra zay ny politika napetraka amin'ny filoham-pirenena dia tsy maintsy hita zay ao anatin'ny loi de finance ka io mampanontany tenanay hoe tian'ilay député milaza amin'izany ve satria henoko tsara ilay député tamin'izay anao propagande tany dia niteny ny olona mbo amboary zao ho amboarina amin'iny ho amboarina amin'ilay kabarin'ilay député miteny io ve zany ilay izy raha makany antsoy ianao jerevo ny foto-drafitrasa zany ny takin'ny olona any amin'izao fotoana izao tsy mijery izy na azo veniny io na izy izy ory fanjakana mba amboary reny stadinay amboary reny lalana eto aminay mba sy fijiro reny tanàna anaika ina ilay atao centralisation le zany dia tavintsika filoham-pirenena efa laza fa décentralisation efa hery zany ny tenenina fa zao isika vo hitataratra anatin'ilay izay mba kely ananana mety tsy ampy fa hitataratra eo zany hoe reto ny ministera hitarika an'izany fa tsy hoe anao an'izany gouvernement ray manontolo ary hita zany ao anatin'ilay volavolan-dalàna izay atotany. Dinianao anatin'ny asam-boamery eo anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao ny teti-bola-mpanjakana 2024. Raha mitatitra dia hitondra fantsiana amin'ny volavolan-dalàna na roson'ny gouvernement ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena.